aminareo mandrakariva ny riavana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay Andriamanitra raisy Jesoa Kristy tompontsika. Amen. Jesoa irery ihany no mahavaha ny tombo-kase. Jesoa irery ihany no mahavaha ny tombo-kase. Zany no misongadina amin'ny finainantsika anio atao amin'ny bokin'ny Apokalypsy toko 5 ny 1 hatramin'ny 4 farany. Jesoa irery ihany no mahavaha ny tombo-kase. Ny fanambarany jona dia milaza fa misy boky eny am-pelatanan'Andriamanitra izay mirakitra ny tsy ambaratelo ny fiainan'ny olona. Ambara fa io boky io dia tsy ilay boky ny fiainana akory, fa boky izay ahitana ny antsipiriany ny amin'ny planina ny olombelona rehetra, ny amin'ny planin'Andriamanitra, ny amin'izay nomaniny ho an'ny tsiraray avy. Io zany no ahitantsika ny fandaharan'Andriamanitra, ny fiainana efa voalahatr'Andriamanitra ho an'ny tsiraray. Ambara nefa fa tsy misy afaka manokatra io boky io, na iza araka izay voalaza eto hoe na ny any an-danitra, na ny aty an-tany, na ny ambanin'ny tany, dia tsy nahasokatra amin'ny boky na nahajery azy. Zany ary to ahitantsika fa raha ihany no mahavaha dia i Jesoa Kristy. Izy lay ambara manao hoe ny liona avy amin'ny firenen'i Joda dia ny Solofon'i Davida no efa naharesy ka nanokatra ny boky sy hamany tombo-kaseny. Lay Solofon'i Davida no maharesy ka manokatra ny boky sy mamany tombo-kaseny. Ambara mantsy riavana fa io Solofon'i Davida irery ihany no afaka mahatakatra ny sain'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fifandraisana manokana amin'izy Andriamanitra. Io Solofon'i Davida io no manokatra amin'ny fomba ofisialy ny famonjena ho an'ny tsiraray avy izay iantefany zany. Areto mbola hitantsika fa io Solofon'i Davida irery ihany dia Jesoa Kristy zany no hany mendrika haka ny boky sy hamany tombo-kase ho ny 5 ka izy no mendrika ho membon'ahitra. Dia hitantsika ilay fiderana manaka-danitra izay ataon'ny fanambarany jona makasika an'ity Solofon'i Davida, ity Jesoa Kristy ilay Zanak'ondry mahasokatra ny boky ity. Ny Zanak'ondry ray novonona dia mendrika handray ny hery sy ny harena sy fahendrena sy faherezana sy haja sy voninahitra ary saotra. Ho an'ilay mipetraka eo ambony seza fiandrianana sy ho an'ny Zanak'ondry anie ny saotra sy ny haja sy ny voninahitra ary fanjakana mandrakizay. Mazava zany arak'izany riavana fa fahefana tokana an Jesoa Kristy irery ihany no manana ity fahefana manokatra ny boky sy mamany tombo-kase eo aminy ity. Ny fiainan'ny olona tsiraray avy riavana dia misy tombo-kase izay mamatotra azy, ary ambara ny soratra masina fa i Jesoa Kristy irery ihany no mahavaha azy. Rehefa mamaky ity soratra masina ity tsika dia mahita fa tombo-kase 7 no mamatotra ny boky. Zany hoe ny planina n'Andriamanitra momba ny fiainanao dia
voafatotra tombo-kase samihafa. Eo moa milaza hoe ny fito milaza ny fahafenon'Andriamanitra. Fa zay hitantsika dia ireo tombo-kase samihafa dia milaza ireo zavatra mamatotra ny planin'Andriamanitra ny amin'ny fiainanao. Areto ary to latsa-dranomaso mihitsy jona raha mijery fa to tsisy mahasokatra ny tombo-kase, tsisy mahasokatra ny boky. Ny fanahy masina kosa mampahery sy mampionina miteny manao hoe aza mitomany. Fa lay Zanak'i Davida, lay Solofon'i Davida dia maharesy anokatra ny boky sy hamany tombo-kaseny. Rehavako malala ao amin'ny tompo, rehefa mamaky ny toy an'ity toko fahadimy ity isika, zany hoe amin'ny toko fahenina, dia mahita ireo sokajina tombo-kase samihafa izay mamatotra ny planin'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika. Misy zava-manahirana samihafa tokoa mantsy to tsy mampandeha ny fiainantsika andavanandro. Rehefa vakintsika ny toko fahenina dia misy tombo-kase izay miendrika tsipika. Hoy ny filaza azy eo amin'ny toko fahenina andiny faharoa, hitako indro nisy soavaly fotsy ary izay mitaingina azy dia nanana tsipika. Ady zany, feno ady no mandrakotra ilay planin'Andriamanitra ny amin'ny fiainanao. Eo ny tombo-kase faharoa dia to mandrava fihavanana. Ny tombo-kase fahatelo miresaka fiakarana sy vidana ny vidim-piainana. Manakana ny planin'Andriamanitra amin'ny fiainanao. Ny tombo-kase fahaefatra to manalokaloka ny fahafatesana, feno fahafatesana. Ny tombo-kase fahadimy hitantsika aretina sy aretina mikiky. Tombo-kase fahenina olana maro samihafa izay manjo ny mpanompon'Andriamanitra. Rehavako malala, maro be tsy takatry ny saina ny zavatra to manakana anao, to mampalahelo anao, to tsy ahitanao masoandro miratra mihitsy ary mampirotsa-dranomaso anao koa azy. Atsarovo rehavako, JESOA Kristy, lay Zanak'ondry no manana fahefana hamany boky sy ny tombo-kase. Anaisitra izay rehetra mangeja sy mamatotra sy mampalahelo aminao ary hamany fiainanao, hatanteraka ny planin'Andriamanitra izay efa nomanino anao tsiraray avy. Matoky ny tompo rehavako, Andriamanitra nanomana planina tsara ho anao. Aza izay voaly mandrakotra ka mety mampalahelo androany no hampiemitra sy hampahakivy anao, fa manana ny JESOA ianao, lay manala izay rehetra mandrakotra, manala izay rehetra manarina, manaisitra izay rehetra tsy araka ny planin'Andriamanitra. Dia mahereza ary ome voninahitra Andriamanitra fa izy lay petraka eo amboniny seza fiandrianana, izy lay tompony hery sy ny voninahitra sy ny fanjakana mandrakizay. Amen. Ivavaka isika rehavako. Satranao zay Andriamanitra tsy toho ny amin'ny fitiavanao sy ny famonjenao anay. Lay Andriamanitra mitady ny fomba rehetra hamany fatorana sy ny olanay, ireo voageja amin'ny endriny maro samihafa. Mivavaka manokana izay amin'izao vanim-potoana ny asara-manitra izao, ireo malagasy toa anay, ny firenenay izay mbola voageja sy voasarona, ny amin'ny tombo-kase marobe izay tsy ahitany mangirana eo amin'ny fiainana. Enao Andriamanitra lay mahavany boky sy manokatra ny tombo-kase, lay malala ny hevitra heverana anay,
lay efa nanolotra lalana tsara ao amin'ny taninay, enao atanteraka ny fanirinay sy ny etaetanay fa hiadana sy ho finaritra Madagasicaranay. Dia da io tompo ny taninay, da io ny mpitondra ho aminy, da io ny vahoaka malagasy rehetra mba hitodika aminao amin'izao asara-manitra izao. Fa ianao reriany no hoderaina sy ankalazaina hatramin'ny taloha indrindra sy ankehitriny ary mandrakizay. Amen.